avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Manolotra anao ny vaovao. Antsoray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Manolotra anao ny vaovao. Misedra olana goavana ny sehatra mifandrarana ary vitsy amin'ny mpampiasa vola samy miditra eto amintsika no ny antony samihafa amin'izao fotoana izao. Tsy tantaratra ny vokatry ny dina Tony Andrajoelina tamina firenena maro nanomboka ny taona 2012. Vovonana politika antso izay mitakitatitra mangarahara rehefa tsy misy mivokatra hita maso. Trano miisa 3 ahitana tokantrano 9 no kilany afo teny Ambohimanarina androany. Korotsiriko noho ny fiverenany herinaratra tampoka taoriany fa tapahana no antony ory ny arambony. Notokanana ny taona 2023 saingy tsy mbola azo ampiasaina amin'ny bazary fivoara ao Antaninarenina Toliara voalohany. Velotarainy ireo mpivarotra izay voatery mivarotra eny an-dalambe amin'izao fotoana izao. Ny enatra amin'ny 1.5 isanjato ny tahany fivarotana paraky any Frantsa. Fihinana izay nitranga taorian'ny fanambarana fa voarara ny fifohana zigary eny an-dalambe sy ny toerana ampiasain'ny daholobe. Ny antsiprian'izay. Ngadondrainy amin'ny valoralina fotoana ny fampalalam-baovaontsika eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tomboky lasy tongovavy manasa anao ihany koa. Anaraka ny antsiprian'izay toy ny mahazatra matoa andatsoratra avetrany nondeha nokafana ny fiarana. Misedra olana goavana ny sehatra mifandrarana eto Madagasikara. Ary vitsy ireo mpampiasa vola vahiny samiditra noho ny olana samihafa eto amintsika amin'izao fotoana izao. Raha ny fitadiavam-baolana eo anatrehan'izany no tokony hirosony mpitondra fanjakana amin'ny famiretan'ireo mpandrara malagasy sasany indray no miseho amin'izao fotoana izao. Matoa andatsoratra. Nanambara ny Afrika Intelligence tamin'ny lahatsoratra navoaka ny omaly fa tsy mbola misy toy ireo tetikasa roa iarahan'ny Frantsay sy ny Malagasy nandritra ny fandalovany Emmanuel Macron teto Madagasikara farany teo iny. Ny tetikasa famokarana herinaratra iarahana amin'ny EDF sy ilay resaka fitandrana arenan-kibony tany. Tsy nisy ihany koa ankoatran'ireo ny mpampiasa vola Frantsay vonina iara-iasa amin'ny Madagasikara iray volana aty aoriana. Antony maro ny mahatonga izany fa raha nanambara n'ity lahatsoratra ity hatrany dia lany mpampiasa vola vahiny ny firenena noho ilay climat des affaires tsy azo antoka, tsy any sécurité. Raha irotsaka amin'ny sehatry ny fitrandrana ny Frantsay tsy maintsy ifanehatra amin'ny sakana maro samihafa noho ny tsy fisiny mangarahara amin'ny avy amin'ny mpitondra. No avaozina ny lalàna amin'ny feny arenan-kibony tany saingy mbola manjavozavo ny fampiaran'izany ary mbola tsy miova ny fomba fijerin'ireo mpampiasa vola eo anatrehan'izany rehetra izany. Mbola tsy afaka ao an-tsainy rehetra ihany koa ny raha kolokolo goavana na voasaringotra ny Romivos ary namotika tanteraka ny endrika Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Tao anatin'ny 10 taona izay poretina ary aran'ny tsindry araketra ireo mpandrara malagasy. Eo ihany koa ny fahasarotana mifamatotra amin'ny trésor. Efa samy nitaraina mikasika izany avokoa ny SIM, ny GEM sy ny GFP. Efa maro ny nanao antsoavo hitadiavana vahaolana miaraka eo anatrehan'izany rehetra izany. Saingy miny manampitsofina ny mpitondra ka ny azy ihany no tsy maintsy irosona. Izay mety amin'ny mpitondra sy azony tombotsoa ihany no imasona ka tsy misy olana aminy izay fahavoazana sy fitaraina ny hafa. Ankoatra ny olana sedraina samy hafa, isan'ny olana goavana sedrainy malagasy ihany koa ny hoe ireo mpandrara malagasy ihany no mamotika ireo mpandrara malagasy mpiraitan-drazana aminy. Misy ny fanavaka vahana ka izay namana, akaiky na avana eo amin'ny fitondrana ihany no mahazo ny avarapatana. Izay mahay mandangolango sy mahafantatra tompona andraikitra no mahazo ny tsenam-barotra. Zavatra efa niainana teto amin'ny firenena izany raha tsy ilaza afa-tsy ny sehatry ny fanorenana fotodrafitrasa toy ny sekoly, hopitaly na ny fanamboarana ireny kianja isan-karazany ireny sy ny lalana. Ny olana teraka izay tsy afaka nivoatra ny hafa ary tsy vita araka ny tokony ho izy ny asa atao
no ilay kopaka isasahana. Tsy afaka nandray fepetra entitra amin'izay nanao ny tirambana ihany koa nefa, satria samy ao anatiny ihany. Tokony andraisana fepetra ohatra ireny lalana, izay tsy miandry ela, 2 na 3 volana dia efa potika indray. Tokony andraisana fepetra ireny EPP voalaza fa manara-penitra, saingy efa ahitana fahasimbana sy fampitena sahady, 3 na 4 taona ty aoriana. Tsy afaka sokajiana ho fampandrosoana zany, fa fandaniam-bola mpanjakana fotsiny ihany. Fandaniam-bola tsy amin'ny antony, tsy misy fiantraikany amin'ny fiainam-bahoaka. Nitety firenena maro i Andry Rajoelina naneo endrika mazava amin'ny firotsahana an-tsehatra amin'ny sehatra iraisam-pirenena hatramin'ny fiandohan'ny fitondrany ny taona 2022. Eo anatrehan'ny zava-misy eto an-toerana amin'izao fotoana izao, mampametra-panontaniana ny vokatr''Rodi natao ankehitriny ho ny olom-pirenena sy ny mpanao politika nanaovana fanadihadiana mivovonana politika antso manokana izay mitaky tatitra mangarahara rehefa tsy misy ny vokatra hita maso eo anatrehan'izay. Tsara Soarvelo mitatitra ny Antsipriana. Nandritra ny feptom-piasana nanomboka ny 2024 nivezivezy tamin'ny sehatra irisan'ny pirenena ny filoha Andry Rajoelina. Raha araka ny tarehimarika avy amin'ny présidence, mihoatra ny 20 ireo fitsidiana ofisialy nataony tany ivelany. Anisan'izany ireo firenena lehibe toa ny La Frantsa, États-Unis, Chine, Afrika Atsimo, Rwanda, Italia sy ny maro hafa. Voatonona riana mafisina trano tamin'ireo fitsidiana ireo fa fanamafisana ny fifandraisana ara-diplomatika, fitadiavana famatsim-bola ho an'ireo tetikasa lehibe sy fisariana mpampiasa vola no tanjona tamin'izany. Na izany, mbola anaty fanontaniana lehibe ny fahombiazana sy ny fiantraikan'ireo amin'ny fiainan'ny malagasy andavanandro ho ny mpanao politika androany. Araka ny fanadihadiana nataony ONG Malagasy Observatory for Good Governance, latsaka ny 12 isanjato amin'ireo fifanarana diplomatika voatonona no nisy fivoarana hita maso. Vitsy anisany no nahazo toana ara-bola mivantana ary ireo mpamatsy vola sasany aza nanamaivana nanampiato ny fifanarana noho ny tsy fisian'ny fanaraha-maso sy ny mangarahara. Tsy ny fivoahana isaky ny mihetsika no vahaolana fa ny fanatsarana ny climat des affaires anintona ireo mpampiasa vola raha tia azo vokatra tsara ho ny mpanao politika manoloan'izany. Tsy ilay fidinana ifotony tena zava-dehibe fa ilay vokatra azo dia mitovy hevitra amin'izany daholo ny mpanao politika hoe na ny olom-pirenena hoe ilay vokatra azo ny tena andrasana fa tsy ilay fivoahana. Zany hoe mila manaiky koa zany, mila zay ny olana amin'ny fanjakana zany tsy manao mangarahara eo ohatriny na vola lany rehefa mivoaka sahala amin'ireny na rehefa midina ifotony sahala amin'ireny. Dia mba evaluen'ny olom-pirenena indrindra fa ny solomavam-bahoaka zany hoe tsy efikasy ilay zavatra atao fa sao dia tokony tsy délégation na be dia be mandeha fa sao dia tokony délégation na vitsivitsy ohatra zany zay. Dia efa zay tsy dia misy loatra moa ny ataon'ny fanjakana fa fiain'izy samy rereo ihany izy. Ilay izy aloha tsy dia tena hoe vakansa fotsiny ataony sarotra be ny eritreretra an'izany raha hoe mpitondra ianao hoe fa zay teneniko izao hoe tsy mahomby ilay fomba fiasa eto amintsika hitan'ny olona ny goragora sy ny zavatra misy eto dia mbola mametraka manao fanadihadiana maro izy mba azahoany tena mametraka ny sonihany amin'ny farany hoe azo tanterahana ao Madagasikara ve titetika azy ity. Nahitana fandraisana anjara be avy amin'ny délégation malagasy ihany koa ilay forum tany Dubai ny 17 sy 18 Mey farany teo. Ny zanakalahy ny filoha izay tafiditra tao anatin'ireo délégation tonga tany an-toerana ka nahatonga resabe. Nampametra-panontaniana ny antony nanatrehana hetsika ara-toe-karena ofisialy toy izao, indrindra fa tsy manana andraikitra ara-diplomatika na ara-panjakana. Tsy mbola nahenom-peo hatreto ny filoha naneho ny heviny mikasika izany. Mbola misy fanontaniana raha aperaky ny mpanohitra iny amin'ny hoe ahoana marina tokoa ny fipetraky ny zanaky ny filoha eo amin'ny resam-pitantanana ny firenena dia mila valiana tokoa reny ary angatahana amin'ny filoha na ny présidence misy hoe valio reny fanontaniana reny fa tokony ho fantatry ny vahoaka malagasy satria ny vahoaka malagasy ny manakaramanareo tsy ny vahoaka ny mpiasanareo fa ny vahoaka ny manakaramanareo dia ampahafantarona ny vahoaka indrindrindra fa resy olo-tenany eo amin'ny assemblée hoe manaona sy manahoana ireny zavatra ireny ary rehefa tsy hanao ihany koa ny amin'ny assemblée dia mba mitenena ihany hoe tsy hanao tsony izay fa lasa ilay vahoaka no miandry fotsiny nefany ianareo tsy mihetsika. Raha iverenana, niresaka tamin'ny filoha Emmanuel Macron i Rajoelina ny taona 2024 momba ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra fanabeazana sy fahasalamana. Anisy ny fifanarana ho famatsiana amin'ny alalan'ny AFD na ny Agence Française de Développement tamin'izany. Saingy amin'izao fotoana, vitsy ny tetika asa tena voaorina, tsy mbola misy fiantraikany ara-dalàna amin'ny fahasalamam-bahoaka sy ny fanarinana fotodrafitr'asa zany. Ankoatra io, ny fihaonam-be lehibe teo amin'ny firenena sinoa sy afrikana na ny FOCAC izay nahatrehan'ny Andry Rajoelina hatrany nanambara
raha isinina nome fanohanana ny Madagasikara amin'ny sehatra toy ny fambolena, ny angovo sy ny fananganana foto-drafitrasa. Ankehitriny mbola tsy nisy tetikasa goavana hita masona ny roso ireo tantsaha amin'ny faritra ambanivohitra izay nokasaina azo tombony tamin'izany mbola miaina ao anatin'ny fahantrana sy ny tsy fananana fitaovana. Mbola maro ireo fitsidiana nataony tany ivelany ankoatr'ireo, tsy mbola hita soritra amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy ny tombotsoana teraka ny fitsidiana anjatony amin'ireo firenena ivelany. Raha zava-dehibe tokoa ny fifandraisana iraisam-pirenena tokony ho tanteraka amin'ny asa sy voka-piainana izany, fa tsy hijana ho sary sy feo ambola tabatra ohatra ny mpanao politika. Mila mangarahara ny fitantanana raha ny fanazavana hatrany. Inona avy ireo fifanarana efa voasonika efa tanteraka na tena mbola ao anaty fanombohana? Inona no vola lany tamin'ireo fitsidiana ary maninona no mbola feno tsy fahampiana ireo foto-drafitrasa? Manana rafitra fanombohana sy fanaraha-maso ve ny fanjakana amin'ny fanatanterana ireo fifanarana natao? Hoy ny mpanara-baovao. Taorian'ny an-trano teny tsara honena na trano miisa 3 ahitana tokantrano enina nokilany afo teny Ambohimanary napitan-tsena Androany. Court-circuit avy amin'ny fahatapahan jiro matetika izay miverina tampoka no antony firehetana oreo ny arambona tsy nisy ny ainana fosiny naratra fa tafiakatra 7:30 ireo trabona. Amin'izao fotoan'izao Entsora Soary Malala no nanao ny angom-baovao. Efa ny antso pompier i matany. Alefao. Iso kelin tele mety antspazana anazy iny. Lasa. Au la tao manto. Trano miisa 3 ahitana tokantrano miisa 9 no kilany afo tanteraka teny Ambohimanary napitany tsena Androany. Vokany olona miisa 7:30 no tsy manan-kialofana. Araky ny fanazavan'ireo ny arambona, court-circuit no nahatonga ny fahamaizana noho ny fahatapahan-jiro matetika ka miverina tampoka aveo. Ny fanometanana ireo mponina tamin'ny famonoana ny afo, efa kaiky ho faty anefa ny afo tonga teny an-toerana ny mpamonjy voina. Nilaza tsy nahita ila toerana izy ireo, ka izay no antony nahatara azy, hoy ny nambarany ireo nanatry maso. Nivadika olona venina avokoa ireo tahiry izay efa nangonina. Ny lamba teny akoditra sisa no antavela, vao hita toerana isitriany izahay, hoy izy ireo. Ny andohan'le afo zany zay moa teo atokotany teo vitsivitsy zarery ny lehilahy de ankizy de mamandro zareo de za manendy andreo raha nanendy vandreo ambany eo de nitomamby le zanakay vavy zany le faravavy mama ty zazakely ty le zanaka vavy matoty moa nieritsereta le olona tao fa hoe may ao de zay ny fampiatrona avondreo teo de za nandeha mba nitomamby le zanakay faravavy de nijery efa mirehatra be de saika amondra zay azoko vondrena ihany tsy hita zay azo atao ampirelo teo amin'ny ataotsika hoe 3 minitra de mba tonga daholo le olona fa lizy tsisy afo na salan'izany zany tao anatiny tao tsisy olona mihitsy tao an-tanàna tao fa lizy resaka court-circuit mihitsy angamba le izy amin'ny le jiro miaka-midina. Matetika aho zay foana nataon'ny jirony eto rehefa manomboka hariva na le maraina iny tapaka de mirehatra. Enina zany ny tsamay teo. Tsisy niraisina tsisy navoaka entan'ireo olona reo na ndrary natao hoe mivola ny entana ohatrany hoe zay telefaonina avao miaraka amin'ny vola ny endry zareo reo koa tao satria le samy mandeha any de potika tsisy navoaka entana tsony zany na ndray ary reo trano rehetrarehetra reo satria le olona koa samy variana tany daholo de olona le nanampy teo zany mba namondro tonga teo reo zareo ambany zay nahita le izy nirehatra. Efa somary efa ho fatifaty le izy tonga amin'ny pompe. Naratra tsy nisy zany fa resaka entana tsisy navoaka ny anazy tsony tao na ny anankiray ary. Hitanareo na ny trano ivatana na lasa tsy maintsy isitsitsika ao amin'izareo tsy anipiatsahana valera entina mitady taraiko tao daholo tsisy zavatra azona ampiasaina vola tsony zany satria maina ny enery zao akoditra sisa ny aty fa tsisy ninina tsony. Tsy mijery sava-miresadresaka eo zay de ohatry ny rehatra le jiro de maty de miakatra de midina de vetivety aty de nisy maimbo raikina de nijery zay de tsy atao amintsika zany de nivoaka tapaka ohatroka efa avaty le afo mijoalajoala be zay raha hoe misy zazakely taraiky eo ny azakazaka amonjy tsy azo idirana tsony efa tonga de rapida be mihitsy le izy sady le afo tsy afo tsotra ohatry ny misitona misitona anao zany le afo fa tsy mba afo mora vetivety kely lemana fa tena afo be mihitsy le izy. Efa reo tsisy raisin'ireo daholo fa mba mangataka zany zay tompoko satria tena sahirana le ty akoditra sisa ny raisina fa tena potika tanteraka tena efa niteniteny fokotany moa miverina makany zay rehefa avy eo de ho hitany eo nanaovana anay fa tena tsisy zao zay tena.
tsy nisy ny ainana fohy na nena ratra nandritra ty fahamaizana ity araky ny fanadihadiana. Efa maro ireo olona mitaraina amin'ny fahasimbana teraka ty jiro mirehatra dia maty, mirehatra dia maty ataon'ny jirama ity, indrindra fa ireo orinasa majinika toy ny poissonnerie, mpanao volo, mpivarotra sy ny sisa. Hita miariary izao ny vokany, fa nanana sy vola izay niarina nandritra ny taona maro, nanjavona tao anatiny indray mpimaso. Saika mitondra faisana noho ny fahatapahan-jiro lavareny amin'izao fotoana ny akamaroan'ireo orinasa madinika mivelona amin'ny fampiasana herinaratra. Trango izay maneho ny tsy fanana ampitondra fanjakana politika mazava ka inampitombo ny tahany ahafantrana sy ireo tsy hanasa eto amintsika amin'izao fotoana izao. Daniela Amino Asono mitaritra ny fanadidina. Raha toa ka mbola tsy tafarina akory noho ny fatiantoko anateraka ireny fahatapahan-jiro ny sesy teo aloha ireny, vao maika miamitsipozipozy hatrany amin'izao fotoana ny akamaroany ireo orinasa madinika izay mivelona amin'ny fampiasana ny herinaratra ny jirama noho ny fahatapahan-jiro lavareny ankehitriny. Ho an'ity mpanao sodo irairay izay nanovana fanadihadiana ity izao, avy sasaka ny fatiantoko ateraka izay fahatapahan-jiro lavareny izay ho anisy ampiariny. Ity falany izay tsy afaka miasa raha tsy miverina ny jiro noho ny tsy fananany angovo hafa, afaka solo ny herinaratra ny jirama. Ireo mpanjifa ankilany misy tsy te halala raha ny fitarainany, ny vidin-jiro ihany koa andany manao ny ataony. Tena avy sasaka mihitsy ny fatiantoko, tsara fa velona nge sisa zao. Efa tena seroma sisa le asa amin'le fahatapahan-jiro fa tsisy hoe tsy mahavelona tsony. Na ny client ary memenina satria raha asa tokony vita herinandro eo atapa-bolana vao vita dia mikorotana. Na ny fotoana koa ary tsy hita izay andaminana azy, le izy le fotoana atapahany koa tsy fantatra hoe amin'ny firy ny tapaka na amin'ny firy ny tapaka. Miovaova, indraindray indroa, indraindray mandeha, sady ela be rehefa tapaka vao miverina. Raha tokony atao hoe mahavita varavarana ohatra hoe satria izay maromaro miasa hoe mahavita varavarana efatra ohatra, mety anankiray dia atapaka sasany vita fa tsy mahavita mihoatra an'izay. Ka izay le client memenina fa tsy hita koa izay anaovana azy nge. Raha dia tonga dia izay ihany ny fanazavana azy ny anazy hoe tapaka ny jiro. Fa misy mahafantatra an'izay fa misy tsy mindraraha an'izany mihitsy fa dia mety ianao. Facture miakatra foana ihany le izy. Nefa le jiro tapaka indraindray ary tsisy hoe tsy miova fa miakatra le izy. Nefa ny jiro efa tapaka foana, amin'ny alina moa efa tsy tenenina tsony ianao tsy miasa tsinona amin'ny alina. Ny alina koa vao miha misy tapaka koa. Ankilany, fanontaniana mipetraka ny sainy maro amin'izao fotoana ny hoe tena anatin'ny kajikajy ny mpitondra fanjakana ankehitriny tokoa ve ny famahana ny olona ny delestazy eto Madagasikara. Raha ny zava-misy aloha hatreto, tsy misy na tsy manana politika mazava ny mpitondra fanjakana ankehitriny, entina mamany olona ny angovo sy herinaratra eto Madagasikara, hoy avy eo anivo ny Front de Libération Nationale. Ny olana amin'ny jirama dia ny jirama dia société commerciale, zany hoe mitady vola izy amin'ny alàna ny famatsinana n'ilay jiro amin'ny isa-tokantrano. Ny tokony adidin'ny fanjakana nefa dia ny hahazahoany ny isa-tokantrano, énergie isa-tokantrano. Dia itsika zany raha mbola mijanona amin'io tsy haitsika ny mitantana hoe izay énergie goavana izay azontsika amin'ireo ataontsika hoe barrage hydraulique efa miasa reo zany tokony hampodonantsika orinasa fotsiny ihany, fa tsy alefatsika isa-tokantrano fa ny isa-tokantrano ray afaka tatanana tsara, afaka mamena olona hafa mizere azy dia ampiasaina ny panneau solaire. Be dia be nge ny firenena efa misy hoe plaque énergie solaire isaky ny tafotrano no ampiasaina azy. Izay le resahanay amin'le fanapariahana n'le resaky énergie solaire fa tsy ohatran'ny ataontsika hoe parka eo, satria io zany ny hevitra amin'io dia mbola hoe hitadiavana vola ihany. Raha izao no mitohy, itombo isa ireo olona tsy hanasy eto Madagasikara rehefa kelikely io, no ny famotehana ny sehampiariana izy ireo amin'ny alalan'ny fahatapahan-jiro tahaka izao. Raha iverenana, i Madagasikara no manana taham-pamokarana herinaratra ambany indrindra eto Afrika, izay tsy misy afa-tsy enina amby 30% raha ny tatitry ny tetika asa Pereire Tongo. Efa tokony va amin'ny ampahany betsaka ny olona ny fahatapahan-jiro sy rano eto Madagasikara, raha ny fitokanana foto-drafitr'asa mahakasika ny angovo sy ireo fampanantenana nataony Andry Rajoelina hatramin'izay. Saingy hatramin'izao, tsy mbola nivany olana, ary izao vao maika mahazo vahana izao hatrany. Fitaterana nabakabaka nanamafy ny fanendrena ny solitena ny ASECNA eto Madagasikara, izay mahabe resaka amin'izao fotoana ny minisitra ny fitaterana Androany. Ho an'ireo sendika sy mpiasa manohitra ny fanendrena takina ny fampiaran-dalàna, mangarara sy ny fisiany ny fifampiresahana amin'ny fampandehanan-draharaha eo anivony ny ASECNA, tokony alavirina hoy ny fanazavana ny fandraisana fanapaha-kevitra samy rery izay tsy hitondra vokatsoa, indrindra anatin'izay fandrindrana ny fitaterana hanabakabaka izay.
nivoaka tamin'ny fahanginana manoloana ny raharaha mikasika ny fanendrenan'ny solotenan'ny asekina eto Madagasikara izay mahabe resaka eo anivon'io sapandraharaha isan'ny manindra ny fitaterana nabakabaka eto Afrika io ny ministry ny fitaterana androany mazava ny voalazan'ny andinin-dalàna samihafa fa adidin'ny tale jeneraly fenony manindry ny solotenan'ny asekina eto Madagasikara hoy ny fanazavany. Le fanoherana hoe tsy lazana loatra hoe fanoherana fa nisy fanontaniana nametraka fantininy fahagagana koa mety natao satria ny fomba natao taloha teo dia nisy vacances de poste mialohan'ny fanendrena fa rehefa nijerena dia nanao fanadidina koa ny tena zany na ny teny tamin'ny olona izay nitarika an'io hoe sy nitatana an'io taloha anisan'izany Ray aman-dreny Maurice Razofetra dia nanamafy hoe andraikitra sy adidy sady manana fahefana feno ny tale général ny asekina manendry sady manala zany dia zay nantony hoe nionako tamin'ny mpiaramiasa solotenan'ny mpiaramiasa nanazava ny petra zay dia io moa ny asekina hoe manana statut manokana international dia amin'isan'ny firenena manana zay dia sy ny fanjakana moa tsy manana fijerevana anatin'izay fa satria manana fitatana manokana. Ho an'ny syndicat SARTM na ny syndicat autonome pour le rassemblement des travailleurs malagasy isan'ny nanoana hatrany ireo mpiasa sasany nanohitra io fanendrena io solotenan'ny asekina io miantso ny fampiaran-dalàna ny mangarahara sy ny fisian'ny fifampiresahana amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra indrindra ny goavana toy izao ny syndicat ny fandraisana fanapahan-kevitra samirery izay tsy ampilamina ny fampandehanan-draharaha eo anivon'ny asekina. Izy ihany dia efa signalé teo hoe izy koa tsy voalaza ne serait-ce que par courtoisie nefa zay zany fandehan'ilay izy isaky misy fanovana consultena foana ministre sur place ministre du pays dia izy mameny aviny fa tsy miteny izy hoe io désigné déjà zany tamin'izany dia efa nisy tsy respecté ilay izy tena atahoranay mantsy dia zao une fois mahazo an'izay fahefana feno araka ny teny ministre teo ny DG dia hipetraka foana ilay fahefana feno à tous les niveaux de l'agence zany hoe eran'ny Afrique tsy eto Madagasikara ny ahinay fa eran'ny Afrique mihitsy hipetraka dodolo zay resaka hoe tiantiako dia io na compétence na tsy compétence tsisy zay tsy malala zay compétence agny rangainy azahako zako personnellement fa hoe rehefa ohatran'izay image zay no zavatra ho hitanay atoato. Androany niaona mivantana tamin'ireo solotenan'ny mpiasa teo anivon'ny asekina ny ministra Biay fifanatonana sy fifampiresahana izay antenainay toy hatrany handaminana ny olana rehetra eo anivon'ny asekina. Iseny vetivety ao anaty doka fosika aza misaraka aminay. Oh le diable, mi la connecté. Oh le diable, et qui finette. 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 Qui finette, qui finette. Yes, yes, qui finette. Qui finette, qui finette. Yes, yes, qui finette. Qui finette, qui finette. Yes, yes. Grâce à Netmans 25 000 et ses 4,5 Go, t'as plus de data pour plus de fun. 4,5 Go de net à utiliser à tout moment, quand tu veux, où tu veux. Et c'est toujours à 25 000 arrière seulement. Tape vite le dièse 322, étoile vite, dièse. Sarbidy ny fotoana ka na ny segondra ray azy manandanja aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky ny fonao ho an'ny nofinofinao sy ny tetikasanao miaraka amin'ny indrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana aza miasa saina fa ho karakaranay ianao antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetikasanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Décrasse, manala crasse. Décrasse, manala crasse. Yala tsy manakeriny crasse. Mampiasa décrasse. Tsy misy loto tsy afaka ny décrasse. Décrasse,
zay de graso Hoay to lasa misy volofotsy akindry le tsy inona ko izany ataoko amin'io zaky manana vahaolana shampoing colorant belle akiny vahaolana mety indrindra ahositra tsara ohatrany shampoing alina mandritra ny 5 ka hatramin'ny 10 minitra ary kobanina tsara misy akora natoraly ao amin'ny belle olive noni ary vahona izay miaro amin'ny volonao mahazo volo miloko natoraly mangirana malefaka ary maharitra ary misy gantanana omeny mivarotra isaky ny mividy belle ray shampoing colorant belle pour une coloration parfaite et soignée. Fer 5 calcium et vitamine A avec une bonne dose de rire. Une recette source de 4 nutriments essentiels. Parce qu'il faut de bonnes choses pour bien grandir. La vache qui rit parce que c'est bon de rire. Love chocolate. Tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao angatana amin'ny fitsarana ao Nozobe ny fampitovian-jo ireo mponina manandrara eny anivo ny fitsarana amin'izao fotoana izao tany misy lalàna eto Madagasikara ka ny lalàna no tokony ampiarina indrindra eo amin'ny olany fananan-tany izay mihamahazovahana ao Nozobe amin'izao fotoana izao ka eto Andriatsilavo. Maro ny fitarainana voaray manoloana ny fomba fiasa sy ny fitarazoan'ny raharaha eny anivon'ny fitsarana amin'izao fotoana indrindra ho an'ireo izay manandrara. Ankoatr'izay, tsikaritra matetika ihany koa ny fitanilana amin'ny fandraisana sy fikarakarana ny raharaha-pitsarana ka ny hafa nomena tombony raha ny fitarainana voaray. Isan'ny miaina izany ty raim-pianakaviana ao Nozobe ity. Manana olana tany amin'ny fitsarana izy ka voahilikilika raha ny fitarainana nataony. Tena tsy mety zany olona tsy mety zany. Zany mitory matetiky tsy raisiny fa le karany mitory raisiny zay raha mandalo aminay eto atsika miteny zao io. Rô nagnano pily atao 2 fois 3 fois somary tsanganegna hely za fa bon lalagna moa tsy nianarantena fa izy zegny miangavy za mbo rehanao mariny raha ty monsieur ministre zegny miangavy tena mangataka tagnandroe za zegny mitolay mihitsy za aminareo hoe tadiaviko raha ty adiadiagna laligny fa raha andreniko naniniky dona naniniky atra za tsy mety mirésiste jusqu'à farany fa karany tsy angalatanindrazagna anakay. Antsoina hoe izy ny ministra tompon'andraikitra ny Pax sy ny Bianco anokatra fanadihadiana mikasika ny zava-misy marina ao Ambonara Nozobe. Aiza ny fampiarana ny lalàna ho izy ka ho afaka miaina milamina ny tompon'ny tany sady efa nanajary nanomboka ny taona 427 kanefa misy milaza ho tompony indray nanomboka ny taona 2022 2022 ro volagna ro tompony. Ela jiaby zay ro taia raha ny tamin'ny 1964 hitatsika fa profo magnambara vanio fa mandeha combien de mètres hauteurany manga efa hitanareo jiaby fa vakivaky vodiny fa tato niaigna ny reniko ny tarimy zay aty tany ty nazony tamin'ny société ny asan'ny babanay hoe tarimiagna zay babanay maty amperinasa tamin'ny société io tarimia zanakanao tato na be zay za zao ngala 70 ans za hitanareo io 70 ans mamako raha tamin'ny 1964 fa tato tsy ivona
tsy latsaky ny 5 isan-kerinandro ny fanolanana ara-pitsarana mikasika ny olana ara-tany eo amin'ny fitsarana ao Anosy-Be amin'izao fotoana raha ny loharanom-baovao azo. Araka ny fanapahan-kevitra noraisin'ny minisitra tompony andraikitra ny 7 Mey lasa teo nato tamin'ny asan'ny filohan'ny fitsarana ambaratonga voalohany Anosy-Be Elville. Tsy ny ao Anosy-Be ihany anefa ahitana olana avokoa ny fitsarana manerana ny nosy ary olona sy fianakaviana maro no iaran-tseran'ny aina manoloana izany. Manana vina hitondra rivo-baovao ho an'ny banky afrikanina ho an'ny fampandrosoana ny filohany vaovao amin'izao fotoana. Arak'izany ahina izy fiantraikany amin'ny famatsim-bola ho an'i Madagasikara zany hono Paitokarena. Antony ho mafy ny fitsiriana nataony Bada amin'ny vola omeny amin'ny famatsim-bola izay saika nampiasainy ny mpitondra tamin'ny rendrarendra avokoa santatra ny aina no mitatitra ny antsy prian'izay. Isidi Ulta teratany Mauritaniana no voafidy tantana ny banky afrikanina ho an'ny fampandrosoana na ny BAD mandritra ny 5 taona manaraka. Ny fifidianana dia notanterahana tany Abidjan, Côte d'Ivoire omaly alakamisy 7 Mey 2022. Efa minisitry ny toe-karena teo aloha tao Mauritania izy ary efa tale jeneraly ny BADEA na ny banky arabo ho an'ny fampandrosoana ara toe-karena ty Afrika ihany koa. Olona ara-toe-karena maro no miandry ity filoha vaovao ity, toy ny vokatry ny fampiakarana ny abajeranana napetraky ny fitondrana Donald Trump. Nampanantena fanovana maro ity filoha vaovao ity nandritra ny fampelezan-keviny. Nilaza izy fa afaka manao tsaratsara kokoa sy tokony hanao bebe kokoa ny BAD. Arak'izany, manana vina anatsara ny fiantraikan'ireo tetikasa vatsian'ny BAD vola ity filoha vaovao ity. Tetikasa 7.20 izay mitetina mahery ny 7.4 lavitrisa $, amin'ny sehatra fototra toy ny fambolena, ny angovo, ny rano ary ny foto-dravitrasa no efa novatsian'ny BAD teto Madagasikara. Raha tsy toerana i Madagasikara, hoy ireo Paitokarena, raha toa ka hanenjana ny filoha vaovao amin'ny fitsiriana ny tamberi-bidy aingana azon'ny BAD na ny retour sur investissement rapide amin'ny fampiasam-bola nomeny an'i Madagasikara. Mitarazoka ireo tetikasa ireo toy ny tetikasa autoroute izay tsy mbola nahitam-bokatra hatreto. Mety ho sarotsirotony kokoa le tale vaovao mihoatra amin'ny teo aloha satria matsapa izy fa hoe izay fampitramam-bola efa natao hatramin'izay indrindra moa an'i Madagasikara toatra ny tsy dia hoe hita loatra ny songadina ny vokatra takalony amin'le vola samborina. Ary tadidio fa rehefa banka mampisambotra volanao mijery foana izy le hoe fiverenan'le tamberiny le vola nampindramina hoe retour sur investissement. Zay koa jereny zay mety hoe 4 taona io izy ohatra hoe 5 taona io izy tokony efa hita hoe afaka meriny ty firenena hoe 2 taona zany hoe 1 taona hoe 10 taona afaka hoe zany jereny doly za mahita nefa fa any amin'ny rendrarendra foana ny tena hitondran'le fitondranan'le fakana vola ka de izay fotsiny angamba no mety asarotina le président vaovao. Manana didy anao tatitra momba ny vokatra sy ny tamberi-bidiny fampindram-bolany amin'ireo mpiara-miasa aminy ihany koa ireo mpiara-mombonatoka toy ny BAD. Ho an'i Madagasikara, saika natokana ho an'ny tetikasa rendrarendra sy tsy lahara-pahamehana amin'ny filan'ny vahoaka ny fampiasam-bola nomeny ireo mpiara-mombonatoka. Fampindramam-bola izay midika ho trosa tsy maintsy aloha ny Malagasy sy ny taranany any aoriana. Mety hahatratra ny fetrany trosa ihany koa i Madagasikara ka tsy ho afaka angataka findramam-bola intsony raha ny fanazavana. Koa vesika mbola afaka mitrosa satria misy fetra izy hoe mihoatra amin'ny vokatra anatin'ny vaingana zany na produit intérieur brut na PIB misy fetra hoe efa 5 isan-jato sa 1 isan-jato sa 10 isan-jato no amin'ny PIB no ahafahantsika mitrosa. Rehefa matratra an'izay trosatsika dia tsy mahazo mitrosa tsony sika. Hojeren'ny mpamatsy vola koa zany hoe nareo tsy mahazo mitrosa tsony. Masarotina anjareo foana dia le hoe volamenanao ve ho ampiasainao tao inona ny rendrarendra foana ny natao teto. Téléphérique, autoroute, kanja filalovana manara-penitra. Fa le tena le sehatra fototra mamany le olona ny vahoaka malagasy eo amin'le hoe filana fototra ny vahoaka malagasy fambolena production zany sehatra faharoa fanodinana zay mamorona asa io dia tsy misy ireo. Ka noho izany zany na inona fampindramam-bola ho azo dia tsy afa-po foana vahoaka dia tsy mahagaga raha ohatra ka ohatrany hoe rano raraka amin'ny volongisa fotsiny vola azo avy any ivelany fa zareo no mahazo tombony le olombitsy no mahazo tombony.
raha ny hita raisy ny mpitondra ankehitriny ho fandraisena ny fahazahoana famatsiam-bola ary azakazany ilaina ny famatsiam-bola fa tsy tokony ankinan-doha ho hiatrano ny bahay toe-karena tokony atotona amin'ny sehatra fototry ny fampivoarana ahafahany firenena maleo tena fa tsy rendrarendra mahazatra ny fitondrana ankehitriny. Vaovao ny fahasalamana antony ray mahatonga ny fahafatesana olona maro eto amintsika ny areti-po sy ny fahatsetsena ny lalandrà. Hoy teo anivony OMS na sampan-draharaha iraisam-pirenena momba ny fahasalamana. Satrotra ny fandraisana an-tanany ty aretin'ity ary saika any ampitan-dranomasina no mitsabo azy. Ireo manana ny hoenti-manana amin'izay mois de la cardiologie ty volan'ity ka manome fanampiana momba izany ny Institut Médical de Madagascar amin'izao fotoan'izao honina saina. Manana olana amin'ny tosodra ambony sy ny fony 700 malagasy manomboka amin'ny 520 taona ny araky ny tatitry ny OMS ho anetsy amin'ny hôpitaly be felatanana miatanora ihany koa ny olona tratra ny areti-po antony maro no mahatonga izany hoy ny mpitsabo. Ny resaka ara-sosialy sy ekonomika zavatra anankiray tsy afaka misaraka mihitsy ao anatin'ny fahatongavan'ny areti-po. Ny antony satria reny zavatra reny dia miteraka stress ozy izy tsika, mety miteraka fahakiviana, depression. Ireo facteur ireo dia zavatra anankiroa lasa tena tsy afaka ialana mihitsy raha araky ny voalazan'ny resaka recommandation sy ny société any ivelany mihitsy ao anatin'ny mety ho fahatongavan'ny areti-po dia tafiditra ao anatin'izay ihany koa ilay changement climatique. Fa misy ihany koa ny ohatra hoe ny taona any amin'ny olon-dehibe. Rehefa mialehibe ny olona dia mety tombo ny fahavoazany aretin'ny fosiny lalandrà ao aminy ny fisina ray aman-dreny na piraitam-po niaran'ny aretin'ny fosiny lalandrà mety tapaka lalandrà tampoka tao amin'ilay fianakaviana na maty tampoka noho ny fijanona ny fiasan'ny fo dia izany zavatra izany mampitombo ny riska ho an'ilay olona anankiray mety ho voan'ilay aretina. Anjara brika eo anatrehan'izay atokany Institut Médical de Madagascar au mois de la cardiologie ty volana jona ity izay hanomezan'izy ireo tolotra ho an'ireo olona manana olana eo amin'ny fosiny tosodra. Dia ny zavatra voalohany indrindra zany dia misy ny consultation gratuite izay ho atao mandritra ny volana jona iray manontolo izay andraisana olona 10 eo misy mihitsy ilay fitsaboana an'ilay aretina raha sanatria misy an'izay ilay olona ka azontsika tanterahana ilay fitsaboana misy fizahana ihany koa atao amin'ilay olona amin'ny alalan'io radiologie interventionnelle io ireo aretin'ny fo ireo zany raha eto Madagasikara ny resahana dia evasanina matetika ny zavatra mitranga tsorina hoe tsy hoe ny elana amin'ny evasanina tsy izay loatra fa mba hoe misy zavatra mba vita eto atoerana. Zay zany le zavatra tena tianay ho atolotra ho an'ny malagasy. Mety ho lafo zany kosa tsy afenina fa matoa ny rosoana ilay projet natao eto Madagasikara satria sarotra le izy ary matetika ivoahana any ivelany dia hoe maninona raha mba eto amintsika le zavatra natao. Ankoatra ny fandraisana an-tanana ireo marary, isy ny fampiofanana sy fizararatra kefy eo amin'ny samy mpitsabo malagasy, fa ihany koa ny fahatongavan'ny mpitsabo manokana momba ny cardiologie interventionnelle avy amin'ny hôpital cardiothoracique de Monaco ho avy eto Madagasikara. Iazo antolo ara vetivetsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Amtarena manoloana ny tsy mbola fahafahana mampiasa ambazary fivoara ao Antaninarenina. Commune Ambonivohitra Toliara voaloha ireo mpivarotra izay voatery mivarotra eny amin'ny arabe amin'izao fotoan'izao. Ireo mpivarotra izay manahy amin'ny loza ny mpifamoivoizana hitranga vokatr'izay. Bonhomme Élisée Toliara. Vitatokana tamin'ny 20 aogositra 2024 ity bazary fivoara eto Antaninarenina ity saingy mbola tsy ampiasaina mandrakandroany. Voatery mivarotra eto Morondalana sy eny ampovoan'ny arabe ireo mpivarotra sasany noho ny tsy fisian'ny toerana natokana ho azy ireo. Fa misy 10 taona teny vitana. Raha hatra eto mbo tsy mazava aminay ty raha isokafany mbo tsy mazava aminay izy kamizao. Fa iolo mivarotsy paratimbaina henanykire iolo nakopakopaky tanaty bazary ao rey. Lalanko fombana antomboka amarotana bazary Antaninarenina eto ankinanay ka izay angatahinay aminareo mpitondra fanjakana. Hamono iananay io varotsy amin'ny tsisy territoire atiky. Zahay lahy tsy misy ny toerana famarota. Ijaly ny famarotanay mielianay ngainay. Ang famarotanay zay mahatonga anay ny famarotanay eto. La tsy mety lahy. Tena tsy mety ny famarotanay eto. La ty lala tobily, la magnitsakolo eto mavoara fagnantonianay. Miantso ny tompon'andraikitra Mahefa itady vahaolana ireo mpivarotra
mba isoroana ny loza mety hitranga. Zahay mana bazary fa vita toka. Tsy mety fa olo fehezinay toy mivarotsy andalambe andalany ny territoire ina avao ndra haly ndra antoandro. Mba mangataka anareo mpitondra fanjakana zahay hanokafanareo bazary vaovao tia satria fa lasa fasimba eo henany eo. Porofo izao hoy ireo mponina fa oeraoera no nahamaika ny mpitondra tamin'ny fitokanana ity tsena ity nefa tsy mbola azo ampiasaina akory mandrakandroany. Efa manomboka miasimba ihany koa sy ataony ankizy filalaovana fotsiny ny ao anatiny raha ny hita ety antoerana. Atreto tsy mbola nahazahoana valinteny ny tompona raikitra mahakasika izao toy zavatra izao. Reny zany ny tsena manara-penitra fa tonga tao Antsirabe ny tolakandro eo mpandray anjara tamin'ny rally. VSR na ny véhicule historique de régularité de Madagascar andiany faefatra. 17 izy ireo ny mpandray anjara izay fiara tranainy avokoa ary zao tonga Soamantsara ao Antsirabe zao. Nafinaritra tamin'ny ankapobeny dia ireo mpandray anjara saingy nanomboka teo Sambaina. Nanano sarotra ny faratsian-dalana ka nanimba ireo fiara. Ndao rahantsika ny Antsiprian'izay tateriny Andrindrina Renjay Mersokolo Antsirabe. Tokony tamin'ny telora tolakandro teo eo no nikadona teto amin'ny renivohitry ny fatrivakina karatra ny rally VHR na ny rally véhicule historique de régularité de Madagascar andiany faefatra izay niainga tao amin'ny akordigan'ny Totapenaka androany zoma fa 3 ny volana May 2024 tokony ho tamin'ny enora maraina ny azo any Soavinandriana andalona pefy sy faratsio ary nivoaka teo Sambaina ka tonga teto Antsirabe. Nahitana mpandray anjara misa 17 ary karazana fiara tranainy avokoa. Anisan'ny mampiavaka ity rally VHR andiany faefatra ity ny mpikarakara dia ny fisian'ny VHRS. Eo ihany koa ny fahabetsahana ireo mpandray anjara na ny teratany malagasy izany na ny teratany vahiny raha oharina tamin'ny taondasa. Ary tanjona amin'izao lalao izao ny anomezana lanja ny fiara tranainy eto amintsika ary mbola maro ihany koa ireo viana aoriana kely mahakasika ity rally VHR ity. Tanjona amin'izy zany dia mitenenitsika malagasy hoe aza simbasimbainy io tomobilantsika io fa arena io. Manana arena zany ianao manana an'io. Ary ianao raha ohatra ka manambola be ianao ka hitenenio olona manana an'reto hoe mba vidy betsaka ny tsy amme satria ny vidin'ireo tsy voavidy vola mihitsy satria zavatra tiana ohatrano. Olona tena manam-pitiavana zany ny tomobile tranainy. Dia ny tanjona manaraka mba hoe ahafahan'ny vahiny tonga betsaka koa mba hanofan'ny fiarakodia-ntsika malagasy amin'ny vidiny lafo kokoa zany mba na indray-pandisa taona ary izy io mino fa mahasoa ny rehetrarehetra foana rehefa ohatra ka mba misy maka ny fiarakodianao misy manofa. Mbola eritreritra koa raha mba hiresaka amin'ny fanjakana hoe ahoana ny resaka douane, ahoana ny fomba hahafahana hoe mampiditra ny tomobile avy any ivelany dia amboariny eto Madagasikara satria ny fanaovana fiarakodia eto atsika mahay mety mora kokoa noho ny any ivelany satria tena farak'izay lafo moa na tomobile tranainy ohatrany tony dia hoe mba mampisy ny olona rehetrarehetra atsika mahaytsika gasy daholo nanao an'ireo fa tsisy hoe vita hoe nisy vazava any ivelany na farana nanamboatra an'ireo tomobile ireo. Zay zany mbola ezaka. Nafinaritra ireo mpandray anjara ny lalao amin'ny ankapobeny saingy somary nanano sarotra ny lalana manomboka hatreo Sambaina mankaty Antsirabe ary tena manimba fiara. Nisy tamin'ireo mpandray anjara no nanana olana ara-teknika madinidinika fa voava ihany izany ary tonga Soamantsara teto Antsirabe. Ara-teknika aloha tobile somary tena mifidy foana le boîte de vitesse. Izy koa vatratra-nainy fa kolokoloina moramora eo izy dia atao izay ahatongavana ny Antananarivo izay ny tanjona. Taminay ilay izy ohatra ka tamin'ny taondasa ilay somary hoe plat tsy dia misy hoe anina be tamin'ity izany ataon'izareo tanatin'ilay fekarana, fidinana, fiolana sy ny sisa sy ny sisa. Nenay manokana moa ireny tena tianay dia isaorana ny mpikarakara. Austin ilay izao ny nentinay tamin'ity. Nisy olana kely nandeha teny dia sokatra ny kapohanay. Lasa nisy pepo tsy anina io dia nijanona 20 secondes mihitsy izay anaty izay dera dia nanentsika rehefa eo. Ankoatr'izay tsy dia naneny. Any anaty izay dera tsy maninona fa le liaison mankaty Antsirabe tena manimba fiara be. Mafimafy. Ilay any an-dalana tsy maninona fa le lalana ratsy mankaty ny fiaranay iva dia sahirana be izay. Eny raha tsisy olana moa izany dia mahafinaritra ilay izy fa ho azy misy olana moa izany tonga dia very. Araka izany dia nahitana mpandray anjara miisa 17 ity rally VHR andiany faefatra ity izay mandalo eto Antsirabe ary rapitso maraina amin'ny 7 ora sasany indray ny fiaingana manaraka hiazo anam-pefavetrahany ireto fiara tranainy ireto.
maresaky iresa-pirenena vetivety ny enatra amin'ny raiky amby folo faingo 500 ny tany fivarotana paraky any Frantsa fienany izay nitranga taorian'ny fanambarana fa voararany fifohana sigary eny an-dalambe sy ny toerana ampiasain'ny daolobe amin'izao fotoana izao manomboka ny voalohany volana jolay ho avy izao ho lasa farotra tsy azo hifohana sigary eny amin'ny torapasika ny valan-javaboary sy ny zaridaina manodidina ny sekoly ny fiantsona ny fiara fitateram-bahoaka ary ny fanaovana fanatanjahantena ihany koa. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao ankasitrany ianao nanarak'izay hatramin'ny farany mbola maro ny fandaharana hoentina aminao amin'ity ality. Isan'izay ny ankitso-po iresahana an'ireo raharaha mafana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Iarahana amin'ny Brice Randriana Soa efa minisitry ny harena kibony tany teo aloha sy Alain Andry Amseza Flou ny vovonana IFIM fandaharana izay anasananao avy hatrany aorian'izao fampalalam-baovao izao. Mandra-pitafa ao manaraka indray tombo kilasy tombo vaveloma. Antsoray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643, manantona anao ny fampindramam-bola. Vous a présenté Nivavao. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Vous a présenté Nivavao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.